Mibaribary ankehitriny ny tsy vidivikevitra eo amin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny Republika raha ny fanazavana izay nentin'Andriamatoa Rivo Rakotovao ministry mpanjakana tsy midika ho faharavan'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ny tsy vidivikevitra raha antsika ny fanazavana. Naneho hevitra mikasika ny fifandirana eo mitarika ny fahefana mpanantanteraka roa dia ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre ny ministry mpanjakana Rivo Rakotovao. Nambarany fa toy ny fitantanana rehetra dia misy ny fifandiran-kevitra indraindray. Fanjakana no entina misy ady hevitra indraindray. Raha ohatra zany za miady hevitra amin'ny Prime Ministre amin'ny zavatra mety tsy mitovy ny hevitra amin'ny rahalahy dia zany ve milaza fa misy tsy fankazoan-kevitra mety marina zany. Fa zany tsy milaza hoe ravana zany ny fitondrana. Zavatra samy hafa. Za dia mamaky ny gazety dia seza hipetrahana ary dia lasa commentaire. Tsy taizina reo nahita ny filohan'ny Repoblika mipetraka tamina mety tsy tiany fotsiny misy nanana raha sena mamito amin'ny birao. Tsy hoe zavoavo kely tsara tarehy izay nipetrahana fa tsy le fauteuil be ireny. Taloha dia vertical be daholo zavatra atao. Zao zany tsy maintsy zay ny principe fa mahafaka miady hevitra kosa e. Za ve zao dia raha miresaka amin'ireo directeur général anankiroa dia mitsoty mitovy hevitra amiko izy dia roavo. Tsy hoe zavatra mampitany zavatra hafa izy ka. Na tena manohitra amin'ny fitondrana mihitsy izy ka amin'ny fihetsika fanatanterahana asa. Fa raha koatran'izay mampandeha io tsika eny mivoaka amin'ny krizy mila hevitra, mila ady hevitra fa rehefa tapaka kosa le hevitra dia makany amin'iny daholo. Ny aloha zay dia hevitra manokana zay fa za zany manahirana mijery olona tsy mahataty an'izay. Taorian'ny zava-nitranga tamin'ny fanafangana nitoy ny asan'ny gouvernemanta. Toy ny isan-kerinandro nisy omaly ny fitarihan'ny Prime Ministre amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta.